toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio miavaka ny tanànanao olony kristy betlehema amin'ny kristy ny tanànanao kely nefa tena misy lanjany eo anatrehan'andriamanitra araka ny voasoratra amin'ny filazantsara any Matio toko 4:fahenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ianao betlehema tany Joda tsy de kely indrindra eo amin'ny andrian'ny Joda ianao tsy akory fa avy aminao ny voan'izay anankiray ho mpanapaka ka izy no mpiandry ny Israely oloko ary isy arena ho avy amin'ny fomba tsy ampoizina araka ny voasoratra amin'ny filazantsara Matio toko 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary efa tafiditra tao an-trano izy dia nahita zazakely sy Maria reniny ka niankohaka teo anatrehany ary no efa nisokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora matoky vavaka isika raha eo misaotra anao manavaka ny tanàna nataonao hipetrahako mino aho fa hitondra fahasoavana tsy takatry ny saiko ho azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen mandra-peona tompoko.